Zay ny amin'ny fanazavana iny fa hivadika pejim-baovao hafa tanteraka kosa isika. Nanamarika ny herinandron'ny Europa ny fisian'ny hetsika journée du cinéma européen izay naompana tamin'ny horonan-tsary. Fotoana nahafahana ihany koa ny adevitra mikasika ny tontolon'ny horonan-tsary, nanomezana fahafa-po ihany koa ireo mpankafy. Andindim-baovao no arahana. Fahombiazana izay no azo amin'ny tinina lahetsika journée du cinéma européen izay nitototsaina tetsy amin'ny IFM Metsanalakely ny 9 hatramin'ny 10 May. Tafiditra indrindra ao anatin'ny fankalazana ny herinandron'ny Europa ity hetsika ity, izay niompana indrindra tamin'ny fanomezan-danja ny sehatry ny horonan-tsary. Ny maso ivoan'ny vondrona Europeanina Andriamatoa Antonio Sanchez Benedito no nanokatra tampompo ofisialy ny hetsika. Nanamarika ity hetsika ity ny fandefasana horonan-tsary toy ny sanganasan'ilay malagasy Raymond Rajonarivelo nampitondraina ny lohateny hoe Et quand les étoiles rencontrent la mer, izay nitohana ny vondrona Europeanina. Nisy ihany koa ny ady-hevitra mikasika ny sinema malagasy ary nandraisana Andriamatoa isany lovana antenaina talian'ny film court. Lazara Zanajatovo, mpamokatra horonan-tsary malagasy, sy Rija Asina Raharinandranto talian'ny Omda Anjara. Teo ihany koa ny fandefasana ireo horonan-tsary maro samihafa atao amin'ny IFM, LMA ary Université Antananarivo. Mitondra fandraisana anjarany tamin'ity hetsika journée du cinéma européen ity ireo firenena Europeanina miisa 9 dia i Pays-Bas, Espagne, Belgique, Allemagne, France ary Suède.